La Fiarmada ou la Foire internationale de l'économie rurale à Madagascar, c'est toutes les régions de Madagascar regroupées à un seul endroit. Comme chaque année, des agriculteurs, des éleveurs et des artisans venus des 4 coins de l'île exposent leurs produits à cette occasion. Cette fois, la Fiarmada se tient au Stade Maki Indotapenak du 2 au 6 août. Pour sa 24e édition, les organisateurs invitent les acteurs de l'économie du monde rural à connaître et à découvrir des innovations technologiques. Objectif, mieux produire, mieux vendre et mieux assimiler les nouvelles techniques de communication dans le respect de l'identité malgache. Ny tantsaha zany dia mianatra mivarotra ny tena alehany aty amin'ny Fiarmada satria ampijaliany ny mpanangom-bokatra izy natao hoe mpijirika dia vidiana mora foana ny aniny ka izay no nahatonga ny fitarainana tamin'ny taon-dasa hoe tena maty antoka foana zay izy isataona ary zay tsy mahatafarina anay fa mahantra foana zay izy ka nahatonga anay mpikarakara nanao ny loha hevitra io amin'ity taon'ity hoe mitombo harena ny tantsaha mahay mamokatra sy mivarotra ary miserasera amin'ny fomba moderna manaja ny mahagasy ka ny zava-dehibe amin'ny fivarotana dia ny fahafantarana amin'ny fomba moderna ny masonkarena. Inona moa ilay fomba moderna io? Manoratra amin'ny taratasy mihitsy aloha ireo vola miala rehetra amin'ny famokarana ka ny totaliben'ireo no atao hoe masonkarena dia mba tadidy tsara daholo mihitsy zany ilay izy ary mba fantatra amin'izay avy eo hoe zao ny amarotako ny aty mba azahoako tombony. Ny serasera indray, ny serasera amin'ny fomba moderna dia ilain'ny tantsaha mihitsy mba hafantarana hoe aiza ny tsena ahitako tombony amin'ny fivarotako ny zavatra vokariko ary koa aiza ny toerana ahitako ny hety mamokatra mba moramora koa akely ny masonkarenako. Zay no aprisianay azy. Teteza daholo ny stand rehetra dia mba hitanao daholo ny mpiatsehatra rehetra amin'ny toe-karena eny ambanivohitra. Zay no aprisianay azy hoe mandana mba afataro ny zava-misy eto Madagasikara fa tsy ny avy eo aminao ampodengezika ihany dia eo ianao no tsy mety zany fa mandana teteza daholo ny stand rehetra fa Madagasikara ray manontolo no dia mba hitanao ny fanaon'ny olona. Depuis la première édition de la foire en 1999, des milliers d'agriculteurs ont déjà tiré bénéfice des retombées de cet événement. Et les organisateurs agissent en sorte de diversifier les participants chaque année. L'objectif est d'en faire profiter agriculteurs, artisans, éleveurs et tous les acteurs du monde rural. Cette année, plus de 60% des exposants sont de nouveaux participants. Plus de 450 stands sont visibles à la Fiarmada. Satria maro amin'izy ireo zany no tonga misaotra anay fa tao tato amin'ny Fiarmada izy nafahanay mividy bisikileta, nafahanay mividy moto, nafahanay mividy tomobile, nafahanay nanao trano izy misy moa sasany zany dia tonga misy mampiseho anay ny contrat azy, ny commande azy. L'accès à la Fiarmada est gratuit. Les organisateurs de la foire attendent plus de 100 000 visiteurs nationaux et internationaux pour cette 24e édition de la foire.